Mirary soa antsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fidanan Jesosy Kristy aneny manapaka eo anivon'ny fiainantsika tsirairay avy. Amen. Eto dia izaran'ny vaovao mahafaly ny tian'Andriamanitra indraintsika mikasika ny fisaorana. Araka ny ten'Andriamanitra hoe misy saorany Jehovahandriamanitsika na amin'ny tsara na amin'ny ratsy. Araka izay moa dia andeha hivavaka antsika hametraka ny ten'Andriamanitra eo am-pelantanana. Amen. Halleluja. Ry Jehovahandriamanitra rainay eo, Andriamanitra tsy tohy anao ilay mpanao ny tsara. Saotra sy ankasitraka ny anaranao indray izay noho ny fitiavany sy ny fahasoavanao Jesosy. Tompo Andriamanitra rainay eto izay dia andreny fonao Tompo Andriamanitra. Ko ninina tsy fahatanteranay izay rehetra vitanay angatanay ny famondrena sy famelan-keloka Jesosy eo manafana hiala amin'ny ratsy. Mangataka ny fanampitaridalana izay aloha lalana anay. Miasa eto indray ny fanahinao, mitenena eto indray ianao Jesosy. Ianao no hiteny Jesosy. Hanambarany vaovao mahafalinao amin'ny anaranao mahery Jesosy Kristy no hanononana izany teninao izany. Amen. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay andresantsika izany fisaorana izany moa dia ao amin'ny Lioka tokony 7:10. Lioka tokony 7:10 andiny faraiky ambin'ny folo ka hatramin'ny 7:10 idirantsika mikasika izany fisaorana izany. Da ovakitsika ny tena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe ninana nadiovan'i Jesosy ny boka folo-lahy. Ary raha niakatra ho an'i Jerosalema Jesosy dia nandeha namaky an'i Samaria sy Galilea. Ary raha niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy dia nisy boka folo-lahy nifanena taminy, izay nijanona teny lavitra eny. Ary izy ireo niantso mafy nanao hoe, ry Jesosy Tompo, mamindra fo aminay. Ary raha hitany ireo dia hoy izy taminy, mandehana misehoa amin'ny mpisorona. Ary rehefa lasa izy ireo dia madio tena mpandehanana. Ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy dia niverina ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny fo mahery. Sady niankohoka tamin'ny tongotra Jesosy ka nisaotra azy. Ary Samaritana iny lehilahy iny. Dia namaly Jesosy ka nanao hoe, tsy efa voadio avokoa va izy folo-lahy fa aiza ny sivy? Moa tsy nisy hita niverina hanome voninahitra an'Andriamanitra afa-tsy ity olona hafa firenena ihany ity hany va? Ary hoy izy taminy, mitsangana, mandehana, ny finoanao no efa nahavoavondry anao. Amen. Izany ary ny teny tompo dia voninahitra ho an'i Jesosy Kristy. Araka ny teny ny filazantsara ny tenin'Andriamanitra izay manambara amintsika eto, nisy nanadiovan'i Jesosy ireto boka folo-lahy ireto. Ireo folo-lahy ireo dia raha ihany no ny tonga nisaotra sy niankohoka teo amin'ny tongotry n'Andriamanitra. Araka ny ten'Andriamanitra moa hoe raha niakatra tany Jerosalema Jesosy, nandeha namaky ny tany amin'ny Samaria sy Galilea izy. Ka rehefa niditra tao amin'ireny vohitra tao izy, dia nisy ireto marary boka folo-lahy ireto nifanenana taminy. Ko rehefa nifanenana tamin'i Jesosy hitandrozy satria efa re lazan'i Jesosy Kristy manera ny firenena. Reny fa Jesosy Kristy ilay tompo-pamonjy, ilay mpanafaka, ilay mpanasitrana, ilay Andriamanitra mahagaga. Ko raha nahendrozy, nahitaka an'i Jesosy Kristy, dia niantso tamin'ny feo mahery ndrozy, niantso tamin'ny feo mafy ndrozy nilaza hoe, ry Jesosy Tompo, mamindra fo aminay. Halleluja. Raha tsika zany, Andriamanitra velona ny Andriamanitsika, niantso fo mahery efa nahitaka an'i Jesosy Kristy. Niantso ny anaran'Andriamanitra hoe mamindra fo amiko, mamindra fo aminay. Ka rehefa hitan'i Jesosy reto boka folo-lahy reto amin'izay, nitenin'i Jesosy hoe mandehana misehoa amin'ny mpisorona. Nankatoy sy nanaiky ireto boka folo-lahy reto. Ko rehefa nandeha nankatoy izany tenen'i Jesosy hoe mandehana ka misehoa eny amin'ny mpisorona, tena mpandehanana tendrozy, dia lasa nadio tena mpandehanana, lasa nisy sitrana. Ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa rehefa sitrana, satria rehefa nankatoy hoe trapany fa nandray fanasitsanana izy,
dia niverina izy ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny fo mahery dia niankoka teo an-tongotry ny Jesosy ka nisaotra azy. Ary ny lehilahy ray tamin'ny folo lahy ireo, izay no nisaotra ny Jesosy Kristy, ary io lehilahy dia Samaritana. Gaga i Jesosy satria folo lahy ireo dia namaly Jesosy nanao tamindrozy hoe tsy efa voadio avokoa va izy folo lahy fa aiza ny sivy, satria ray ihany no nandeha nitanondrika, no nandeha nanandratra nanome voninahitsy ny anaran'i Jesosy ka nisaotra azy tamin'ny fo mahery. Halleloja! Nisaotra ny Jesosy Kristy izy satria tsapany fa olona afaka izy, tsapany fa namonjy azy Jesosy. Ka tsy nijano teo ihany izy hoe rehefa sitrany tahaka an'ireo sivolahy rehefa sitrana nandeha, fa nandeha niverina indray izy, nandeha nitanondrika, nandeha nanandratra, niantso tao fo mahery, niorakoraka, nihoby, nanome dera sy laza ho an'Andriamanitra izy. Amen. Koa rehefa nandeha nanantona an' Jesosy izy, rehefa nandeha nanantona Jesosy izy, dia Jesosy dia hoy Jesosy taminy, mitrangana hoy Jesosy, mandehana fa ny finoanao no efa nahavoavondro ianao. Satria nanampinoana raha lehilahy, natoky izy, nino izy, nandeha niverina izy satria tsy ho niraisiny izany fanasitranana iny famondrena raha tsy avy amin'ny Jesosy Kristy ilay tompo Andriamantsika. Niverina izy, nanandratra, nanome dera ho an'i Jesosy Kristy. Koa nampitsangana an' Jesosy izy, nampandeha an' Jesosy, fa ny finoany no nanasitrana azy sy nahavoavondry azy. Amen. Amin'ny fiainantsika kosa izay tenin'Andriamanitra izay. Andriamanitra dia mpanao ny tsara, Andriamanitra tsara ary mpanao ny tsara izy. Tsy hoe mandray fanasitranana ihany, tsy hoe mandray famondrena, fitahiana ihany no andeha hisaotra an'Andriamanitra. Ary presque izay hoe rehefa tsy voavaly ny vavaka tsy misaotra an'Andriamanitra isika, na rehefa tsy mandray fitahiana na fahasoavana tsy misaotra an'Andriamanitra. Fa ny tenin'Andriamanitra izay manambara amintsika hoe misaora an' Jehovah Andriamantsika na amin'ny tsara na amin'ny ratsy, na amin'ny fahoriana na amin'ny fifaliana, na amin'ny misy na amin'ny tsy misy, dia hisaotra azy tsika, hidera azy tsika. Fa fahagagana izao fofonaina, izao mena antsika mamaim-poana tsy voavidim-bola. Tsy hoe ihany zany hoe fahagagana ihany tsika na koa hoe fanasitranana. Voandeha hisaotra an' Jesosy Kristy. Fa rehefa tsy azotsika ny valim-bavaka dia hoe efa nanao tous les moyens, efa nivavaka, efa nanao an'izao, nanao niezaka aho, nanao fahafolo-karena kanefa tsy nandray ny fanasitranana. Tenin'Andriamanitra manao hoe mety ny fahotantsika ny vato misakana no tsy ahafahany manakana antsika, manakana ny fitahiana, manakana ny fanasitranana eo anivon'ny fiainantsika. Andriamanitra mahagaga izy, Andriamanitra marina izy, Andriamanitra masina izy. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe tsy olombelona izy ka handainga, fa marina amin'ny teniny izy. Mety maro ny olombelona manaka an'iteo hoe raha toka Andriamanitra vatana izy, iny tsy fantatry ny zao tena hoe maro ny manome tsina an'Andriamanitra hoe raha Andriamanitra vatana izy hoe tsy fantatry ny hoe izao fiainako izao tsy jereny. Hitan'Andriamanitra na ny olana na ny arety izay atrehintsika, ny ady rehetra izay atrehintsika amin'ity tantika. Nefa ny tenin'Andriamanitra izay efa nanambarantsika hoe aza manahy, aza mataotra. Fa izao tontolo izao dia ahitantsika hoe fahoriana, fa tsy tokony hampatahotra antsika satria Jesosy efa nandresiny izao tontolo izao. Tsisy tokony hampatahotra antsika intsony. Fa efa antsika ny fandresena. Koa ninina raisitsika, nininana hoe amin'ny arety na amin'ny fahoriana tsika andeha hisaotra azy tsika. Tena mahagaga ane eo anatiny folahy ray ihany nandeha nidira sy nankalaza an'Andriamanitra. Ray ihany nanome voninahitsy ny anaran'i Jesosy Kristy, niankoka teo an-tongotra.
satria tsisy na dokotera tsy hahafaka na ny manam-pahaizana sy pahalalana tsy hahavondrona hoe hahafaka ary na ninina ny diplôma anana rehefa tsisy Jesosy Kristy eo anivon'ny fiainana dia mahatsiaro banga, tena banga. Maro ny olona mitady fanasitranana, maro ny olona mandany hanana, mandany vola amin'ny fahasalamana. Mety ao ny fakivy, ao ny faketraka, ao ny fareraka, mbola tsisy fiovana eo arety eo. Zavatra ray ihany. Misokatra ho antsika ny varavaran'Andriamanitra, ny hanantona antsika azy. Ny teny manao hoe ento aty izay rehetra miasa fatsatra sy mavesa-tsentana fa izy no hanome fitsaharana antsika. Efa nampanantena antsika Jesosy, kanefa tsika mbola tsy matoky, kanefa tsika mbola tsy mino. Fa ny ten'Andriamanitra manambara sy miteny amintsika hoe ny finoantsika no avoavondra antsika. Raha tsika manam-pinoana dia avoavondra antsika izay. Mety minjay tsika hoe milaza hoe zao nefa mino, zao ne matoky, zao ne mivavaka ihany, mivavaka kanefa mety ny mivavaka atsika tena molitsika kanefa amin'ny fotsika tsy nametsika an Jesosy, mety mifotsika kanefa ny fotoatsika tsy ametsika an Jesosy. Ny ten'Andriamanitra milaza amintsika hoe tia avy ny Jehovah-Andriamanitsika amin'ny fanahintsika, amin'ny herintsika, amin'ny fisainantsika, amin'ny zavatra rehetra ataontsika voalohan-dara. Mety misy zavatra metsika toera noho ny Jesosy, tiavantsika ambony noho ny Jesosy, manam-pinoana atsika. Fa voalohany indrindra araka ny ten'Andriamanitra hoe izy ny alfa sy omega, izy no ataontsika hoe voalohany indrindra eo anivon'ny fiainantsika. Ny maro no mivavaka, maro no tsy tapaka mandeha am-piangonana, fa vitsy kosa no mankatò. Maro ny mamaky ny tenin'Andriamanitra, maro ny manatanteraka ny lalàna sy ny fitsipika, kanefa mbola ny fo lavitra ny fo. Mety ny fotsika mbola hoe lavitra, mbola hoe tsy naoritsika ny raitsika ampotsika Jesosy, fa mbola misy nometsika ny toeran'olo-kafa teo. Voalohany indrindra Jesosy Kristy, ilay fiandohana sy ny fiafarana, izy ny andohantsika. Tsy ho ny foritsika raha tsy ny Jesosy Kristy. Itsika namboariny tahaka ny endrikiny, ny fofonainy nomena antsika zava-dehibe zany, sarobidy zany. Ka hoe araka ny ten'Andriamanitra eto, ny finoan'ity lehilahy ity no nahasitrana azy, nanam-pinoana izy. Ka eto tsika hoe mandany fotoana tsika mamonjy dokotera à gauche à droite. Solution de raha ihany de Jesosy Kristy, ny dokotera ambony dokotera, mpanjaka ny mpanjaka izy, tompony tompo izy, Andriamanitra velona izy, Andriamanitra mahagaga. Fa ny finoantsika no antsika hoe mbola mampitebiteby antsika, mbola antony mampitebiteby antsika, mbola tsy mahadeside antsika hoe mety aotsika andevozy ny fanafody hantsika lava. Fa rehefa tsika manao teo hoe Jesosy ajanoko ty, finoantsika, fa fanafody tsy asitrany fa ny finoantsika. Rehefa tsika tsy salama ndao tsika hivavaka, hiainana fanafody hoe zizikitaperany aina. Ka tahaka ny lehilahy iray ity, eo anivon'ny fiainantsika, na sarotra izay rehetra iainantsika, na mahory izay rehetra iainantsika, na aretina ny iainantsika, na dia mbola tsy sitrana aza tsika, na dia mbola tsy nahazo valim-bavaka aza tsika, aoka tsika hankasitraka, aoka tsika hisaotra azy. Fa izany fisaorantsika zany ny marika ny hoe hiasany Jesosy eo anivon'ny fiainantsika. Tsy hanao antetsika hoe hangataka ihany. Raha tsika moa hangataka dia hoe aingakaingana. Tsy raha ty akory ny mangataka eo anivon'ny rainy, fa ndeha koa mba hoe hankasitraka sy hisaotra. Andao mba fenotsika fisaorana ny tontolon'andro tsika, andao mba fenotsika fisaorana ny molontsika hoe hisaotra azy tsika. Fa tsy hanome tsiny, ary tena amin'ny fimonomonona tahaka ny miainan'ireny zanak'Israely, fimonomononana. Ny monomono ihany tsy nahinan-katò, ny tahina
nandatsaha manavy an-danitra, nomena rano boiboka, nomena nitahian'Andriamanitra, kanefa mbola nimonimona tsy nahinan-kasitraka, tsy mahay mionona amin'izay ananana, mitady mihoatra amin'izay eo. Hoe isaotra azy tsika, na dia kely azy ananatsika, fa raha-petro ataon'Andriamanitra lehibe izany. Isaotra azy tsika, na tsy misy azy eo anivon'ny fiainatsika, isaotra azy tsika. Na fahoriana azy, isaotra azy tsika, satria ny zavatra rehetra miara-miasa mahasoa. Atsangan'Andriamanitra ny fahoriana, atsangan'Andriamanitra ny fizahan-toetra, araka ny teny hoe raha hiara ny fizahan-toetra nareo sy ny ten'Andriamanitra izay maharitra hatramin'ny farany novondrena. Ka raha andalovantsika reny vetivety foana reny, fa Andriamantsika efa nandresy azy ny fandresena. Ka rehefa tsika matoky hoe Andriamantsika manafandresena, tazomintsika amin'ny teny fa efa mandresy tsika zanany kosa mpandresy, tsy nateraka ho resy zany tsika fa nateraka handresy, tsy nateraka hitanonjika tsika fa nateraka hitsaka hiatsika ninino adatre. Tsy abondon tsika fa entsika amin'ny Jesosy hoe hiady varotra tsika, na dia mbola tsy mivaly aza ny vavaka 1 an, 2 ans, 10 ans. Andriamanitra mahay zavatra rehetra ary mahagaga izy. Mahagaga ny Andriamantsika. Aoka tsika hana faharetana. Haharitra tsika amin'izany fizahan-toetra. Haharitra tsika amin'izany aretina. Haharitra tsika amin'izany fahoriana. Vetivety foana reny. Fa rehefa tsika manaiky, miaiky, miasa ampahendrena, ampahanginan'Andriamanitra. Satria tsika nisaotra azy hoe misaotra Jesosy na amin'ny fahoriana tiana amin'ny fifaliana, na amin'ny tsy misy na misy, na amin'ny arety, isaorantsika azy. Isaotra azy tsika. Eo anivon'ny fiainan'ny maha olombelona tsika moa hoe olombelona tsika izay, tsy maintsy himonimona, tsy maintsy hoe hitenitsika. Kanefa ny ten'Andriamanitra hoe raha isika hoe mitezera fa aza manoto ary aza atao tratsy masoandro milentika ny fahatezerantsika. Hoe tsy hoe endrika fahatezerana ihany le zavatra, fa ny zavatra rehetra hoe ataontsika hoe maha olombelona tsika, monimonina tsika, mitenitsika, fa aoka tsy ataontsika tratsy masoandro milentika, fa afaka kosa izay. Ka hoe androany Andriamanitra zany hoe mampahery antsika zany tsika tsirairay avy, mety reraka tsika, mety vozaka tsika hoe raha oviana Jesosy ho afaka amin'ity, raha oviana Jesosy Kristy ho afaka amin'ny fahoriana mahazo amin'ity, raha oviana Jesosy ho afaka amin'ity aretina ity, fa ny finoantsika avoavondratsika. Ary Andriamanitra hoe milaza amintsika Jesosy hoe mitsangana mandehana ny finoantsika no avodratsika. Amin'izao fotoana zao hitsangana tsika. Amin'izao fotoana zao handeha atsika, hanantona an Jesosy Kristy, hitsanga atsika, hanandratra ny tanatsika, hivavaka atsika, hiderazy, hitsaoka azy, hankalaza azy. Koa ninonina izay hoe adatre eo anivon'ny fiainana mampahery anao amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Aoka izay ny ranomaso, aoka izany alahelo, fa isaoran'Andriamanitra. Isaoran'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Isaora amin'Andriamanitra na io zavatra ady atsefa tsy hita, tsisy vahaolana io. Andriamanitra ny vahaolana. Mety fa mitotototsika nandany vola, nandeha amin'ny dokotera, na monjinana na inona. Jesosy no vahaolana. Jesosy no vahaolana. Lany aditraina, vomaika hararotony fahavalo tsika. Vomaika hararotony fahavalo, asiany aditraina, asiany korontana, asiany alaginy, asiany fatafitohina, noho ninona. Zavatra kely fotsiny no iasan'ny fahavalo. Zavatra kely fotsiny. Deke tsika manome toerana, manokatra varavarana, zavatra kely fotsiny iasany. Ka zavatra kely io mitondra virus, miparitaka, ary miparitaka io tsy maintsy miampita kosa hoe raha misy ny faharomotana, miampita amin'ny hafa ny faharomotana iny, mahatonga ny hafa kosa romotra. Ka hoe aoka zany hoe isaorantsika n'Andriamanitra, ankasitrahona amin'ny latsika azy, na amin'ny tsy latsika azy, na amin'ny tsy mety hoe nangataka vavaka atsika kanefa zavatra hafa no valian'Andriamanitra teo amin'ny vavaka atsika, ankasitraho. Fa Andriamanitra, hain'Andriamanitra ny zavatra ho soa sy ho tsara ataony amin'ny zanaka.
hainy ny zavatra hatsara antsika ka na dia hiarana zany ady fizaham-toetra zany tsika zavatra asoantsika zany raha vavy zavatra antsoasitsika zany raha nadahy mampahery anao androany manenke ny fitondran'i Jesosy manenke ny fitantanany manenke ny nina ady atreha eo mitsaka vehivavy mahery ny Jesosy tsika lehilahy mahery ny Jesosy tsika hisaotra azy tsika hankasitraka hoe misaotra Jesosy na dia mafy na dia mangidy aza hoe ankasitsaiko ary manaiky aho amen dia raina Jesosy halleloia ka tahaka an'izany zany natany tamin'ity lehilahy raiky ity ny sasany moa nandeha tsy nihita fa ny ray no nisaotra azy ka androany mampahery anao hitanondrika hivavaka hisaotra azy finoany fisaorana raha tsika sanandro hitaraina kosa tsapany Jesosy na dia mbola tsy mangataka aza tsika na dia mbola tsy mitena aza tsika fa fantatry Jesosy niana anatin'ny fisainantsika niana anatin'ny fotsika iny zavatra tiatsika maniry tsika karaka ny teny ho tanteraka amintsika zay rehetra iriny fotsika na dia mbola tsy mangataka aza antsika fa efa nomeny efa eo amintsika ny valimbavaka fa noho tsy fahalalantsika hoe izany fisaorana zany mbola mianja hahatonga atsika hoe manaiky a Jesosy ny fitondranao ary hisaotranao izay ihany andrasan'i Jesosy fa eo am-potitra fa eo ny valimbavaka fa eo amintsika eo amen dia raina Jesosy ko ninina ny arety tsy fahasalamana apetrao am-pelatanan'i Jesosy dia hisaora azy fantatsiny fa tsika maniry teo salama fantatsiny fa tsika maniry teo vondrena fantatsiny fa tsika maniry teo ho afaka fantatsiny fa ny teny nefa napetsina amintsika hoe ho tanteraka amintsika zay rehetra iriny fotsika halleloia dia raina Jesosy ko hisaotra azy tsika halleloia jolo vavin'olombelokely amintsika amin'ny fampahirezana antsika tamin'izany fotoana zany dia tena hoe amin'ny tsy fahasalamana namonjy dokotera tedy fanafody tena betsaka fa tena hoe tsisy dokotera tsisy vahaolana raha tsy Jesosy Kristy ny finoantsika no avovondratsika dia farana nanaiky hoe Jesosy tsy hinatrona ty fanafody ty na dia ho hiatsa manay koa aza Jesosy avelao ao faty amin'izao faty aminao ao Jesosy fa raha zao andevoziny fanafody ty tsy andevony fanafody ty aho ilay fanampahatsika ilay finoatsika ny Jesosy Kristy miasa Jesosy satria ny fahavalo hanandevo ihany no tandrony hanandevo atsika andevozontsika ny fanafody lava andevozontsika holaniny hitondra holaniny ny hananatsika ny volatsika izay no mahatonga ny fanafahantsana izany mahatonga ny fanafahatsan-tsosa izany mahatonga ny fahotana mihatsa amin'ny fijangajangana mahatonga ny vehivavy na ny lahy milasa mivaritena noho niny noho ny zavatra zay satria lasa mamildy ny hanana noho niny te haniry teo tsara teo haniry teo soa izany tanjony fahavalo hamono hanjavany eo anivon'ny fiainantsika ka tsika androany tsy hanaingotsontsika hoe handevoziny tsy hanaingotsontsika hoe ho ravanjo zavatra rehetra eo anivon'ny fiainantsika mpangalatra izy ary mpandainga rainlainga tsy hanan-kera amin'ny fiainantsika izany raisy ny herin'ny fandresena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hiasa anivon'ny fiainantsika ny Jesosy ary aza manaiky fa mitsangana amin'izao fotoana izao mandehana into amin'i Jesosy fa mbola tsy tara atsika amin'izao fotoana izao hanantona ary hametsaka izay ny fiainantsika hisaotra an'i Jesosy Kristy halleloia dia raina ny anaran'i Jesosy Kristy amen vavaka atsika amin'ny anaran'i Jesosy raha io hisaotra sy ankasitraka ny anaranao zay noho ny fahalehibeaza sy ny fitiavanao hisaotranao zay Jesosy ninina ny zavatra misy andalovanay hiainanay tompo na amin'ny fahoriana zany na ny fijaliana na amin'ny tsy fisina hisaotranao zay Jesosy Kristy tompo Andriamanitra na hiara ny fizahan-toetra zay Jesosy satria ny zavatra rehetra dia fantatrao ny zavatra rehetra hasoanay Jesosy ka okanainao tompo hiaro anay ary hanafaky isana aminay amin'ny zay rehetra Jesosy mihaino ty fiteninao ty sy
iasa ny fananao masina hikasika anay tsirairay avy amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy no hanonona ny vavaka sy ny teninao Jesosy rakofana ny raha masina Jesosy Kristy. Halleluja, amen. Voninahitra ho anao rery Jesosy, amen. Halleluja. Teraina ny anaran'i Jesosy Kristy, fiadanany ny eo antsika tahin' Jesosy raha vavy malala sy ranaday malala, manasanao isabony ity page ity fa andraisanao fampaherezana ny tenin'Andriamanitra maro sy ny vavaka ato amin'ity fiomanana an-danitra. Tahin' Jesosy mazotoa miheny Jesosy ny hanampy anao, Jesosy ny hiasa amin'ny anivon'ny fiainanao. Amen.